Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Fandarana iarahana amin'ny pasteur Asina Andriamanana. Aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana femin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Amen. Vavaksika mbola fifalian'ny fonay atrano tompo, ny hatakatra ny evidalany teninao, ny zava-miafy ny sitraponao, izay asan'ny fanahy masina no mampahita zava-mahagaga anay amin'ny alalan'ny teninao. Tario indray izay hitombo amin'ny fahatakarana sy fahalalana sitraponao. Nanao Jesosy Kristy tompo ilay manakambara aminay novanay ny vavaka. Amen. Pifaliana indray ravana no afatsika rehetra manaraka izao fampianarana izao. Soan'ny tompontsika fa afaka manohy. Ity fampianarana ity moa dia sady natokana ho an'ny mpivady no mifantoka ihany koa amin'ny tanora izay roso ao anatin'ny fanambadiana. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny amin'ny toeran'ny lehilahy eo anatrehan'Andriamanitra, dia niresaka zavatra maromaro isika. Ny amin'ny inona avy ny toeran'ny lehilahy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa anio isika dia anohy an'izay hoe inona ihany koa ny toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy eo anatrehan'Andriamanitra. Tamin'ny herintsika dia nitaratra izany tamin'ny tantaran'ny Josefa, ilay lehilahy marina, ilay lehilahy tia mandeha amin'ny famarinana, ilay lehilahy tsy tia manala baraka, ilay lehilahy naharitra, ilay lehilahy nankatoa an'Andriamanitra. Fa anio isika dia anohy araka ny Efesianina 5:2-7 dia tena miresaka momba ny lehilahy sy ny vehivavy ny apôstôly Paoly ao anatin'io fampianarana io. Ny mahagaga ry havako, misy andininy 12 izy ireo io andininy io. Fa ny mahagaga ny andininy 9 dia miresaka mifantoka any amin'ny lehilahy, fa ny andininy 3 ihany no mifantoka any amin'ny vehivavy. Zany hoe raha misy zany tena ataoko hoe anokan'Andriamanitra fotoana be kokoa ny miresaka aminy dia ny lehilahy, ary ny manovany zao tontolo zao dia manomboka any amin'ny lehilahy. Tsy mahagaga ireo mpitarika rehetra ny akamaroana ao anatin'ny soratra masina rehefa mahitsika manomboka hoe hatrany amin'ny Adama, nandiby azy teo ny Noa, i Abrahama, iry Mosesy, i Josefa, iry Davida, Solomona, dia lehilahy avokoa. Ary zany nanaovana ny Jesosy Kristy rehefa tonga teto tany ihany koa dia lehilahy. Ka izay ny voalohany hoe ny lehilahy dia nataon'Andriamanitra ho mpitarika tahaka ny Kristy. Hoy ny apôstôly Paoly, fa ny lahy ny lohan'ny vavy, tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana, ary izy ny mpamonjy ny tena. Ny lahy no lohan'ny vavy, ny lahy natao hitarika ao anatin'ny ankonana. Ka araka ny ambaran'ny Korintiana 1:7 hoe Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra, ny lehilahy manaiky tarihany Kristy no afaka mitarika ny ankonana. Zany hoe ny lehilahy tsy manana Kristy zany dia tsy misy lohany, satria ny lohan'ny lehilahy dia Kristy. Ka zava-dehibe ny fahafahan'ny lehilahy rehetra manaiky ny Kristy isan'andro mba ahafahany mitarika ny ankonany ho ao amin'ny Kristy. Satria izay no andraikitsy ny lehilahy voalohany eto tany, hitarika ny ankonany ho any amin'ny Kristy, hitarika ny ankonany ho any amin'ny fiainana mandrakizay, mitarika ny vadiny, mitarika ny zanany. Zatra tena everina ry havako fa zava-misy amin'izao fotoana to mifanohitra ny zava-misy. Rehefa anatin'ny fiangonana, anatin'ny fivoriam-bavaka maro samihafa, dia ny vehivavy ny betsaka noho ny lehilahy, ary betsaka ny lehilahy mivory ihany rehefa alady, fa vory any amin'ny fampediana koa, vory any amin'ny bara. Ary rehefa mijery ireny bara ireny lady hariva zao nisy fotoana nandeha zany avy nanao sin'Andriamanitra dia mandeha ny ambony moto dia tena feno ny bara rehetra, feno. Ary mijery dia ny akabeazany ataoko hoe ny 590 isan-jato ny anaty bara dia lehilahy no maro. Ary izay eto ny iverena hoe tsy antom-pisian'ny lehilahy ny ameny bara, tsy antom-pisian'ny lehilahy ny any amin'ny fampediana koa, tsy antom-pisian'ny lehilahy ny ampifaly zavatra hafa, fa ny ampifaly ny ankonany ao amin'ny Kristy, hitarika ny ankonany hitoetra ao amin'ny Kristy. Zay eto lahy lohan'ny vavy, tahaka ny Kristy koa no hafiangonana. Ny Kristy tetỳ ambony tany dia nitaona ny olona ho any fiaina mandrakizay. Midina mba soratra masina hoe
Jesosy no nyteny hoe tsy misy makany am'ray fa tsy amin'ny alalako. De tahaka zany ihany koa zay ny lehilahy zay manahaka ny Kristy de mitarika ihany koa ny ankonana ny fiainana mandrakizay amin'ny Kristy tompo. Ary dikan'izany zany de zao tena zava-dehibe ny fandraisan'ny raim-pianakaviana ny famonjena mba ahafahany mitarika ny ankonana koa iaina sy vela ny famonjena amin'ny fiainany andavanandro. Ny lehilahy de mpitarika tahaka ny Kristy, hitarika ny olona amin'ny fiainana mandrakizay. Raha lehilahy ray midiran'ny ota i Adama de nifindra tamin'ny taranaka rehetra ny ota, fa lehilahy ray marina no nirangana ny olona afaka amin'ny ota de Kristy, de izay taranaka rehetra mino amin'ny Kristy zany de velona lavitry ny ota. Ary izay ny fahamarena voalohany ry havako hoe tena nataon'Andriamanitra ho mpitarika isika lehilahy ary mpitarika ny ankonantsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka ny Kristy izay lohan'ny fiangonana, namonjy ny fiangonana, hitarika ny fiangonana ny fiainana mandrakizay, de toy izany ihany koa isika lehilahy. Fa ny faharoa, ny asan'ny lehilahy ihany koa zay ambaran'ny Saotra Masina eto de hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Rehefa resaka hoe tiavintsika de baiko zany ry havako fa tsy safidy. Baiko n'Andriamanitra ho an'ny lehilahy ny ity ny vadiny. Ary izay ny ambaran'ny apôstôly Paoly eto hoe tahaka izany koa lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny no dia tiany tenany. Fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy de tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany sika. Ary noho izany ny lehilahy de andao ray sy reny ka iray amin'ny vadiny de ho nofo ray ihany izy roroa. Baiko ambarany Kristy amintsika lehilahy mila mity. Ny toerana fizarana fitiavana zany de ao an-tokantrano. Ary ny mpizara fitiavana ao an-tokantrano de iza? I tata. Mizara fitiavana, mizara teny mamy, manokana fotoana ho an'ny vady aman-janaka, manao zay mahafaly ireo vady aman-janaka. Satria Kristy de manao zay mahafaly ny fiangonana, manao zay mahafaly ny vady aman-janaka, tena manao zava-dehibe ary mametraka ny lanja ny ankonana. Miaino ny vady amin'ny fotoana zay mety hoe mahareraka azy, fotoana mba ilany tambitamby. De mandeha afaka nisy mpivady resaka tamiko. Resaka hoe anareo mivady zany mba hoe mba mifanoroka de hoe lay vavy namaly. Pastera, taloha zany. Taloha zany pastera, taloha zany mifanoroka zany. Tsika zany tsony zao. Ivereny reny fitiavana voalohany. Inavy le tsy mifakafoy, fampiantso matetika, fandefa SMS, ianao zao. Zay moa le hoe MMS, hoe matay midi soir. Maraina atoandro hariva tsy mifakafoy. Fa misy ny asa ny MMS miara-monina sisa. Fa tsy hitatsony izy ty. Fa de fa aty fa menatra ho afa baraka, menatra fiara-monina de miara-monina aty sisa. Igny mba le MMS voalohany hoe matay midi soir, fa tsy le MMS faharoa hoe miara-monina sisa. Ka ao anaty tokantrano de ny lehilahy no mity. Satria Kristy no nity atsika. Zay Saotra Masina hoe fonombolam-panotsika de efa maty amonjy atsika Kristy. Isika ty atsika efa tia atsika mialoha. Tia atsika. Raha misy zany tokony manao premier pas. De manao digana voalohany amin'ny fitiavana. Raha misy olona anaty tokantrano de tsy iza fa ny lehilahy. Ary tsaroa fa zay manatona voalohany mpandesy fa tsy hoe resy. Fotoana mampitrika hoentin'ny ampo de zany aloha tsy hiteny amin'io. Zany aloha tsy anan'io. Miandry. Fa zay manatona de ay moa anatona ihany. Zay manatona. Jesosy Kristy avy any an-danitra no nidina de tia tany. Ilay marina natona ny mpanota. Isika izay tsy mendrika no natonony. Ary tahaka izany ihany koa zay manakry de manatona zay manan'olana aminy mba hiavana ifamela heloka indrindra ifankaty. Ka izany no didiny tompo iareo le tiava ny vadinareo. Andraikitry lehilahy mity ny vadiny. Ary fitiavana tsy misy fepetra, fitiavana tsy mitady tambiny, fitiavana tsy mitady valiny, fa tena hoe mity tahaka ny tiavan'i Kristy. Ny lehilahy de natao mpitarika ny ankonana ny fiainana mandrakizay. Ny lehilahy de nodidiny ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy mity ny vady, tsy maintsy mifankatitsika, tsy ny fihetseham-po mamaritra an'izany, fa didy zany. Ka tsy maintsy ankatoavina ho an'izay mifandray amin'ny Kristy. Fina kosa ny anjaran'ny vehivavy. Na zay Saotra Masina eto ry havako hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Ny vehivavy zatra manaja ny tompo de manaiky ny vadiny.
ny vehivavy tsy mankatony tompo de sarotra aminy ankatony vadiny. Matoa mitodika manokana Soatomana ianareo vehivavy maneke ny vadinareo zatra tena sarotra amin'ny vehivavy zany rehefa tonga natiora pahotany ny anaiky ny vadiny. Ary ao anatin'ny vavy de misy tena hoe misy fotoana tena dominatrice tena domina amin'ny zavatra rehetra tsy manaiky lembenana ny hevitra ihany. Fa rehefa mivenao amin'ny Soatomana sika de maneke ny vadinareo amin'ny zavatra rehetra tena manaiky amin'ny zavatra rehetra, manaiky amin'ny zavatra rehetra. Ary tahaka ny anekeny fiangonana any Kristy no anekeny vavy lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Zay mihitsy zany ambany Soatomana eto, tsy amin'ny zavatra sasatrasany fa manaiky amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny dikateny frantsay le hoe maneke de soumettre. Ny verbe soumettre de ampiasaina ho an'ny miaramila. Rehefa tenenina ny miaramila hoe ambany de avetsany de ambany. Zany hoe makatoa, rehefa miteny à gauche de à gauche, rehefa miteny à droite de à droite. Zany hoe ny miaramila de tsy mba mana-tsafidy fa zay lazain'ny baiko azy de tsy maintsy makatoa. De tahak'izay ny sary zay anehoana ny amin'ny lasin'ny vavy hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo, hoe nareo vehivavy de tena mila mihitsy manaiky ny vadinareo amin'ny zavatra rehetra, zavatra rehetra tahaka ny anekena ny tompo, tahaka ny anekena ny tompo. Tena ho tokony ho tonombavaky ny vehivavy ampianaro ao tompo anaiky ny vadiko, ampianaro ao tompo anaiky zay hambara ny vadiko amiko, ampianaro ao tompo akatoa ny vadiko amin'ny zavatra rehetra. Rehefa izany no mameno fotsika riavana, rehefa makatoa zany de miteraka fitahina ho an'ny fiainan'ny ankonana. Fa ny faharoa tsy hoe manaiky ny vady ihany fa manaja ny lahy. Zay ny ambara Soatomana eto hoe samy tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy manaja ny lahy. Aoka ny vavy anaja ny lahy. Mivery ny Soatomana io riavako satria noabolana faraka amin'ny 30 lay toko malaza momba ny vehivavy de manambara mihitsy ny 17 hoe ny lahy de ajain'ny vavy eo ambavahady. Ary raha miara-petraka amin'ny loholona izy de zana ny fampiarana tena mba hajao. Rehefa mba mifaniraka ao an-trano de azafadiny mba alairy mba mifanaja de rehefa mba rahalaina izy de mba miteny mba misaotra misaotra indrindra. Fa mifotoana rehefa olona nivela de tsika mihitsy tena mba ry azafady tompo, rehefa any de misaotra indrindra tompo. Fa rehefa ny samby ao an-trano sady tsy manao azafady ary li tsisy fisaorana fa de samby hoe fa tena mila mifanaja amin'ny zavatra rehetra, mila mifanaja. Ary rehefa mba tonga avy miasa mivadinao de mba tsy enao amitsikitsika, mba tsy enao mba va tonga soa enao malala, mba tsy enaina amitsikitsika venao fa tena mafinaritra ery ao tokantrano raha izany ny ainana. Fa tsy hoe tonga avy zao nareo va miditra trano taiza indray nareo, inona na natao tany. Tena manaja ny lahy, manaja ny lahy. Ary zany ny avako fakatoavana Soatomana rehefa mijery manokana isika ny amin'ny tantaran'ny Sara, ny amin'ny tantaran'ny Sara de lazay Soatomana mihitsy hoe tahaka ny Sara izay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompoko. Dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona hoe Sara rehefa resaka tamin'ny Abrahama de lazay Soatomana hoe nanao taminy hoe tompoko. Zany hoe tena nanaja ny Abrahama Sara. De izany ihany koa ny lesona ho an'ny vehivavy hoe manekelina, manajanona, zatra hoe aza vingavingaina ny vadinao. Aza atao zany lehilahy tsy anaovana azy, lehilahy tsisy fotona tena mitenena zatra hoe soa ihany fa misy anao. Zany atra mahagaga. Betabe ny olona rehefa mbola velona ny vadiny, tsy miteny malala, tsy miteny hoe chéri, tsy miteny hoe je t'aime, fa efa maty efa tsy mahita tsony no masony, efa tsy mare tsony no sofiny, zay vao mena voninkazo ho an'ny vady malalako. Efa tara. Satria efa tsy mahita tsony iny, efa tsy mandre tsony iny. Fa Denise mbola velona de aoka anararoatra ho an'ny lehilahy zay ambara Soatomana eto hitarika ny vady aman-janao fiaina mandrakizay. Tsy maintsy mitia ny vady. Ho an'ny vehivavy zay ambara Soatomana hoe maneke ny lehilahy amin'ny zavatra rehetra, manaja ny lehilahy ihany koa tahaka ny anajana ny tompo. N'Andriamanitra voninahitra, amen. Vavaka isika. Misaotra tompo ny amin'ny fampianarany teninao, ianao ilay namorona ny tokantrano, ao tia ny tokantrano, ianao no miazona ny tokantrano amin'ny alalan'ny teninao. Ka dengane izay rehetra nienonay teto de anjaro fiainana ao anay ka tonga fanolora tena marina ao anao. Nanao Kristy lay tia anay naovanay ny vavaka.
amen. De ampifaliana liavako ny zarany afatra amitsika ho an'izay magnatabavaka na mila fiarah-miasa numéro 034 76 317 50 034 76 317 50. Misaotra toko. Natolotra antsika teo fandaharana mitondra ny lohateny hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Fandaharana iarahana amin'ny pasteur Asin'Andriamanana eto amin'ny radio Vaovao Masoa.